Tamberina. Fotoana ianonao ny famerenana ireo trangam-piainana miavaka voarakitra ny tantara. Tamberina. Tantara tsy aiadinona. Ny fizarana faharoa amin'ny ilay tantara nosoratany Sederana Antenaina Rabe Arnala no atolotra nareo anio. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Iza ary a? Ireo anome aina ny tantara, Ulsliv miaraka amin'ny Faly, Regis, Bruno ary Hervé. Bruno Rakotomalala no nandray feo, Anjarliva no nanadidosy. Inona litidy mahakeboka ny lafotsiny io a? Tsy miteny latsy mivolana fa toa ny karam-panondro sy pasiporo ihany navadibadika lahy eo. Ka ny mahagaga anaty koa ve reto zavatra reto? Ary tena marina io sa sandoka avokoa? Maksa, fa inona marina ny tena nahazo an'lahy ty aloha e? Fa nanino ny lany tao nanjary very mba amin'ny fitadiany laotra n'izany? Mahazo alesy aloha tsy fantatro a. Raha nafantatra an'izany dia tsy nanontany an'ireo fanontaniana be dehibe ireo tamin'lahy. Tena tsy tadidiny lahy tokoa ve zany? Fa hoe tsy mahafantatra an'lahy ho a. Ny anarako tsy mampitamberina zavatra amin'lahy? Nory. Tsy midika any aninona amiko izany. Tsy mbola nahitany lahy teo amin'ny fiainako a. Mino marimarina fa nisy zavatra nahazo ny lahy tokoa ka nahasakana ny lahy tsy andeha ndraika. Ny daty amin'ny pasiporony lahy, ny tapakila ny fiaramanidina, io jereo tsara ny ity fa daty ny afaka omaly io e. Tsy misy zavatra foroniko zany na kely aza fa mazava amin'ny langa amby io. Marina izany e. De inona marina ary nahazo ny lahy tanelan'elan'izay fotoana izay? Tsy fantatro lesy e. Ary sao dia tratra ny polisy ary ka voadaroka mafy tamin'izany lohan'ny lahy ka navery ny fitadiany lahy ohatran'io e. Efa miteny ny lahy fa tsy fantatro a. Nefa tsy marina izany ka. Raha tratra ny zareo ve lesy lahy? Tsy efa tany ampigadrana ohatr'izay? Fa ahoany e. Dia lehibe anjolay ve za ty izany raha izany no izy? Manaraka mibaiko ny lahy daholo ny ara-niasa tamin'ny lahy rehetra. Maninona izy ireo raha tsona indray ray aloha e? Ka namako izy ary zany e? Ka ry zalahy mpiaraka amin'ny lahy fanaovana ny action rehetra ka izy indray ary. Aleo atsona izy ireo dia ho hita lahy eo. Aza tsona izy fa aleo amin'izao ihany ka. Asa, sao dia izay mba hampitamberina ny sainy lahy? Olon-dratsy zany ka sao lesy hanahirana indray a. Ohatry mafimiako koa lesy lahy Terimax. Marina, tsy alohandray aloha iome. Ny fahavoazako ve ny mampime sy mampikoaka ny laha ohatr'izany sa tsy fidino any amin'izao toerana misy azy zao fa lazaiko ny lahy zany e? Tsy zany ne. Tsy zany mihitsy mampime fa azafady kosa aloha ary. Fa ity ela miteny ny ralahy hoe olon-dratsy zay ny manapaka ny tsinaiko. Nefa ne elali lehibe ny ralahy.
Asa, raha izany ny tena fahamarinana, tsy mampaninina ny malaka an'izany rehefa zay lesy ny fiainako teo aloha. Zay mihitsy no izy e. Saingy ohatran'ny manahirana ny malaka an'izany satria eny tsy fantatro ny marina. Ohatran'ny mampalailo andray le selaka. De inona zany no ataoko an'lahy? Inona no azoko anampiana an'lahy manoloana an'izany? Raha milaza ho mahafantatra ihany la, inona lesy no azo ny lalazana amiko mikasika an'ireo olona nitonona mahafantatra nambarako tamin'ny lahy teo ireo? Raha ny amin'ny landy aloha ataoko fa efa mazava amilanga mba raha ny etson'ny polisy lesaka isambotra ny lahy teo ireny. Izy aza mody ny sandoka anarana tamin'ny lahy nylazany hoe lala fa landy no tena anarany ary tsy vady ny lazany akory izy. Elany tsy manambady zany. Nefa nisy porofony nasiona ihany koa nge nety nilaza izany fa doara lesy ny anarako a. Anarana mety tonga tao an-tsainy tapoka fotsiny zany, fa tsy misy doara zany ny anaran'ny lahy fa i Max. Ary ahoana kosa ary ny amin'ireo olona roa izay nitana tany am-pindohana tamin'izao rehetra izao e? Inona ny azo ny lalazaina mikasika an'izay? Iza moa ny lazainy lahy fa anarany teo? Paul le rangahy de le ahy kosa le vehivavy masika be. Paul? Tsy fantatro koa ne de zay hoe efa mifanerasera tamin'ny lahy ve ireo olona ireo taloha? Ka tsy fantatra ela ve nefa raha izany anarany izany e? Tsy fantatro mihitsy lesy. Za lesy mieritreritra fa ireo olona ireo mihitsy no mbadiky ny zavatra ny ainako rehetra. Zany a? Mino an'izany aho a. Fa ahoana nefa hoy izy zareo e? Za ndray no anontaniana nge. Za no anontaniana ny tenako. Ary ny fanontaniana petrak'ireo olona samy hafa mifanerasera tamiko ireo de mitovy avokoa hoe aizy raha Marsely. Raha Marsely? Izay ny fanontaniana itovino a. Fa iza ndray zany olona zany? Mahagaga mihitsy zany fandraisan'ny lazy zany e. Ka tsy fantatry ny raha ve zany anarany zany aloha e? Ka zay nge lesy no anontaniako an'lahy fa inona ndray e? Iza hoa zany olona zany? Io no karohan'ny zareo amiko e, nefa tsy fantatro akory. Raha Marsely izany ohatran'ny mahavelom-panantenana ihany miaraka aminao raha izany no izy a. Ahoana? Tsy manana tombony amin'ny fahafantarana ny misy an'ny olona tokoa ianao ka mety tsy handainga amin'ny tena anarako. Elaty tsy haiko e. Ohatrany tsy mahatoky ala angamba ka. Fa za ve oviana nanao an'izany tamin'lahy? Tsaroa fa nanavitra ny lahy. Raha tsy za zao efa tsy fantatra tsony zay nefarany lahatra amin'izay fa de tadidio tsara zany. Tsy hitako mihitsy zay tsy atokisan'ny lahany amin'izany. Ka raha izany ine ohatra mitady atoky anao zany a. Asy ty fanoteliny ty ngamba no manakakaiky ny marina ka. Zay eritreretin'ny lahy ihany koa e. Nefa raha manana ny marina feno tokoa ty olo ty de olon-dratsy zany ny tenako, tsy olona arain-dany ary karohan'ny polisy fatratra tokoa amin'izao fotoana izao. Olon-dratsy ary misy ifandraisany amin'ambaran'ireo olona roa tary amin'ilay trano tary tokoa zany ny amin'ny hoe karohan'ny polisy amin'izao fotoana izao. Saingy ny anarana no tsy mitovy. Izy ireo ny atso ao amin'ny hoe Rafaely, fa Inoro kosa miantso ao hoe Max. Lala vadiko indray zany nanao hoe Doara. De izy amin'izay ny tena marina. Max. Mety Max angambany. Eny Max. Ohatrany mbola mahalasa ny saiko lesy ry Max hatramin'izao ny amin'izany olona tetiavindrareo zany.
Iza moa le anarany teo ela? Ramarsily. Zany Ramarsily zany ony. Fa inona nefa ny tena antony itediavana ny olona io sa mety hoe mission nataony lisany farany zany? Fa zaho koa aloha hatramin'izao ohatra ny mbola tsy resy lahatra hoe olon-ratsy zany. Tsy jolà zany satria zavatra maro ny amin'izany no tsy fantatro ary tsy haiko akory. Eny e, de lazao koa ary fa tsy mahay mianika tambola. Mpamonolona ve? Mbola nampifanaraka antsika sy lahatra amin'izao tokoa aloha de tsy fanaovany lany zay. Tsara zany foto-kevitra lahy zany. Fa ahoana aloha ny foto-kevitra? Hoe ny fananana ihany, fa tsy misy raha latsaka ary tsy mikasy tanan'olona. Na izany aza lesy zavatra ratsy zany. Nefa de zany ny ainany lahatra amin'izay. Na zaza efa voataiza laha tao anatin'izany kolontsaina izany tokoa. Ka asa na mbola ho afaka amin'izany ansika indray andro any na tsy? Zava-dozangera izany no tena mariny. Fa ny amin'ny olona io aloha ahoana marina? Efa miteny ny lafa tsy mbola fantatro mihitsy ho na izaza tena lasa eritreritra mihitsy ny amin'izany satria toa mitsaroko an'io avokoa ny rehetra. Ary samy milaza fa izany mahita ny misy azy satria zaho ny fanerasera tamin'ny farany. Zany a? Izany ny voalaza ka tsy fantatro izay tena mariny. Fa aiza tokoa moa zany zay olona zay? Tsy fantatra lahy mihitsy misy azy. Ka na ny endrika izany olona izany ary nera sendra mifanina amiko tsy fantatro akory. Zany ve? Efa milaza milafa tsy fantatro velively na de kely akory aza. Zay keo ny problemako. Fa za aloha mino de mino koa fa matoy fampitediavana be ohatran'izany olona io mety misy vola be tokoa ambadika zany ka. Vola be? Fa ahoana ny anaovana an'izany? Ka ialahy zao ve lesy de hiditra amina afera tsy misy vola. Fantatro tsara ne raha mipiriany lahy. De mbola mifandray amin'le voalaza fa asako ihany koa zany zao. Ka tsy hitako inona indray ary? Zay ny nahafantarako ny lahatra amin'izay ka tsy misy mivoana amin'izay ngamba ny zavatra rehetra amin'izany. Manahirana sy mahavaka ny saiko tokoa zany zavatra rehetra ambarany lahy zany. Ka raha tsy tadidiny lahy tokoa no misy an'izay olo zay, inona ny zavatra mety hisy eo? Fa na ny polisy aza ve zany amin'izao fotoana izao mitsiaroko any io olona io ihany sa noho izay voalaza fa asa ratsiko izay? Inona ny tena antony? Raha ny polisy aloha efa hatramin'ny ela tokoa no nanaraka sy nikaroko an'lahy fatratra aza tao mahagaga indray raha ny amin'izany. Te ahoana ary? Inona lesy ny tokony ataoko? Maninona raha ohatra ka hoe atao aloha zay ahitana an'izany Ramarsely zany. So de mba zay keo no mety ampitamberina amin'ny fitadiany lama. Ka aiza nefa no misy azy? Aiza no mitadiavana azy? Eo angelesy ny olany. Zay tokoa ngamba no ataoko aleo andy hiverina any amin'le toerana nahitako ny lala iny aloha. Lala iza ihany ary zany tenen'le ty zany. De tsy haiko intsony izay tena anarany na ilala na ilandy fa olona ray ihany io ka. Ela vely ty adaladala. Andehanao inona any amin'ny fahavalony lala? Itony tena? Za koa reny tsy eo aminy fa io toerana koa ny voalaza fa hoe tranoko mantsy. Araka le taratasy fanamarinam-ponina nahitako tary amin'le trano be iray tary. Lainga lesy zany ary taratasy sandoko zany fa de tsoroko amin'lahy. Ka tsy hitako nge. Tena very hevitra tanteraka. Tsy hitako izay ataoko. Raha vao metsika eto zany de orofon'ny polisy mora foana. Fa aiza moa ny toerana tena falehan'lahy zany? Aiza moa tsy ho any tranoko ve? Olty any amin'ireny hotely reny foana ny elty lahy matory amin'ny alina fa oviny lahy mba nanana trano anga? Zany no izy. Ka rehefa tsy any lahy mandeha makaiza ary? Ka tsy fantatro e. Ahoana re zany no atao amin'lahy ty?
Solisy. Raha misy toerana efa mahazatra mety hanampy amin'ny fiverenan'ny fitadidiako ihany ka raha izany foana andao fa hitako. Aiza? Andao fotsiny misy toerana hitondrako an'lahy, toerana efa tena falehan'lahy tokoa io ary marina zany teneny lahy zany zao dia izay nampiverina ny sain'lahy. Ka ahoana? Fa ahoana ny dikan'izao e? Inona moa ny antony hitondrano aty amin'ny fiantsonan'ny posiposy ety? Sady avebeno ihany aloha nendrika lava sao dia misy mahatsikaritra kana. Fa inona no ataontsika aty ho a? Ietiana ny toerana fanomezana lava fotoan'andra indray e. Ary maninona ireo mpitarika posy sasan'ireo no ohatran'ny kodikody be zany daholo. Ohatran'ny hoe mahafantatra any ry zareo zany e. Ka aza mijery maharitra any lahy afa sao fantany. Manahirana angely izy raha vao mahafantatra ny lahy ireo olona ireo e. Eny e. Ka ahoana ny amin'ity toerana ity? Zany hoe ohatran'ny efa nandalovako tokoa aloha ity toerana ity. Zany teto mihitsy. Eno a? Nisy olona niaraka tamiko teto amin'ity toerana ity. Efa alina be tamin'izay. Izy zany fantatra lava e? Iza tokoa ny ara-le olona. Izao atamberina amin'ny fotoana lasa ihany aloha sainy lahy. Andraso tokoa misy rangahy lehibe zay. Rangahy lehibe? Nentiko ary nisarisariako tamin'ny tany. Nandeha be ny vavany. Zay aloha zao ny ohatran'ny tadidiko e. Izy olona io Raha Marsily? Tsy fantatro izay anarany e. Fa olona lehibe ohatrohatrany ahoana zany? Izy aloha efa tena lehibe tokoa e. Tokony eo amin'ny angamba eo amin'ny 70 taona eo. Efa fotsy tanteraka ny volony ary tsy diso mihitsy ny fitadidiako fa nitondra valizy izy eny tanany. Ohatran'izay aloha ny fitadidiako azy e. Eny e, dia avy eo izy nakaiza? Zay aloha ny tsaroko e. Meza ihany aloha lahy. Niaraka nareo? Dia nitsofoka tao anaty fiara? Efa miteny anao tsy fantatro tena manomboka maizy anamiko manomboka eo. Dia le olona io ve niantsony anara lahy aloha e? Tsy ny antsony anarako zany izy. Ary za tsy zay koa ny tsy hataridiavako azy ihany koa ngambany. Eny ary ka andao amin'izay sika izay lahy aloha andefa. Ohatra misy olona vavy reto manatony reto ka. Eno sady ohatran'ny mikipaka antsika mihitsy zany izy ireo e. Tsy afaka mijanona etsika fa andao aingana ka miakara atao anaty fiara fa mety efa polisy manao fanamiana tsotra ireo zao. Zany ve? Fa maninona ianao mijanona e? Ndraso kely aloha iantso ny any an-trano fa mety mitebiteby zao mivady aman-janako amin'izao oro zao. Fa ngahy ianao manambady aman-janaka? Tena very tadidy marina raha ty ka olona fantatra lahy tsara zao izy mianaka. Zany re no antanila an'izany? Ay ve azafady fa tena tsy napoziko mihitsy e. Ka andraso eo vetivety lesy aloha. Eny ary. Allô? Mbola miaraka aminay ity mihitsy amin'izao fotoan'izao ka? Tsy mbola mety miteny izy. Tsy miblagy amin'izany le dala fa tena very saina mihitsy.
tsy misy tadidino a. Ka ny am'izay zao tsy fantatro hoe inona no atao eto koa izy. Tsy fantano a. Ohatr'izay nambaranao zay ihany koa. Tsy haiko ny inona zany no ataoko azy, sa averiko ary amin'ilay toerana. Ahoana? Zao dia zao? Eny ary. Rehefa zay ny teninao tsy maninona fa entiko any izy zany. Zay zany a? To ela be koa ny noro zany mitelefona an'izany vatany zany. Fa tena mahafantatra ny marina amiko tokoa ve le noro ty sa ahoana ny tena adiny? Tsy mahafantatra an'le raha Marsily ihany koa no izy. Tsy mahalala zay fandraisako amin'izany olona tsy fantatro zany. Inona ary no mety ho dikan'izany? Sa mety mamandrika ahy ihany izy amin'izany? Ohatrany tsy mino an'izany aloha. Hitako hoe tena manampy ahy tokoa izy. Misahirana amiko ary manao izay fomba mety hasitrana ahy. Betsaka amin'izay zavatra lazainy aloha ninoko e. Zay ihany any ady miveriny. Ela be ve? Ka nanahoana ozy ny vadinao? Nga tsy efa mitabataba ihany izy eo amin'ity izany mbola tsy mody hatrany foana ity. Vao fantany nefa hoe miaraka amin'lahy dia efa lamina ny sainy. Zany ve? Inona moa lesonao iny amin'lahy? Fantany ohatry ny paosiny nge lahy. Ka za nefa ne tsy mahafantatra azy. Asa roviana no entinao any. Tsy androany kosa aloha isika zao ohatry ny somary mbola mahay makekely. Ka ny amin'izay indrindra dia inona indray zany no atao? Aiza no ale? Ianao ve dia ho voasazy hitondra sy tantana ohatran'izao e? Ielany tsy azoko avela rery. Dia verila fa isaiko andry amin'izany moa. Ielahy mbola manana problème amin'ity fahaverizan-tsainy lahy ty. Dia raha mila ny larery amin'izao a, dia inona ary no ataony lahy? Ty andro ty jereo fa efa manomboka ho hariva ihany koa. Eno a, tsy mbola fantatro tokoa zao zay tena aliako. Hitany lahy amin'izany. Dia ahoana moa zany fomba nariko larery amin'izao? Dia ahoana ary? Andao fa misy toerana hitondrako an'lahy indray dia ansika no andaniny alina. Eny arako. Fa aiza le toerany? Efa tsy aloha atsika. Dia efa nandeha tamin'izany toerana izany koa ve aloha ahy? Toerana efa nalehan'lahy ihany zany fa tsy misy toerana vaovao zany. Elahy fotsiny mety tsy hatsiaro an'ilay izy zao. Raha izao lalan'izao aloha tena tsy milaza na inona na inona amiko mihitsy. Andao fotsiny aloha fa ho hita eo ihany zany. Eny ary. Fa andaso vetivety aloha haka an'ilay zavatra ato tsika. Zavatra? Atao anatin'ity sakosy ity. Ty fa inony ty? To basy e? Fatao inony ty basy ty? Fa ahoana ndray ary zany fanontaniana zany? Fitaovam-piadiana ty ka atao inona? Ampiasaitsika amin'ny fotoana rehetra mety ilana azy. Ity ne zao le nomeny lahy farany. Tena hitako tsara sy mety amiko mihitsy kosa aloha ty pistolet kely ty. Nomeko ny lahony. Eno a. Ty atao inona iny? Fa nga misy fahavalo amin'izany toerana izany no toa mivimbina basy lahy. Ny basy indray resy tsy misaraka amin'izay alehantsika io naiza toerana lery maksa. So dia tsy mety ka. Fa nanomboka oviana indray tsy mety zany. Miasa be tokoa ne izy tony amin'ny asantsika. Dia ny lahy zao nakaizaka.
Iny mazava ho azy moa fa tsy hoany. Ity ray ity ary aloha ampiasainy lahy. Ka tsy mety amiko iny. Ity lezy raha izy fa inona ary ity? Elahy ty ohatrany mataotao atr'izany. Tena tsy handray an'iny mariny. Sady tsy hay mampiasa an'iny kony. No sady tsy hamono olona mibasy iny aho izy no tifiriko amin'iny. De lasa olona hafa tanteraka mihitsy le selahy amin'izao fotoana izao ka. Mariny, ohatrany tsy maky selahy fa olona hafa mihitsy. De nampiasa sy ny tanany reny fitaovam-piadiana mahery vaika reny tokoa ve za taloha? Any aty keliko ihany fa tsy fantatra ne izay mety ho fahavalo miandry amin'ny toerana le. Nory fa ty ve zany toerana teneny laniko zany? Iny ka toerany fanalehako ny ity. Zany ve? Marina mafy. Fa misy zavatra tadidy lava sa hony? Ka tena marina, ty le trano nandosirako ihany. Le Asipôly miandry aho. Fa ahoana zao Nory? Zany ve? Ka andao aloha sika ao tsy tsy verinao zany Fa inona ty mampienahena lahy io Ka zaza lisy efa taony ny alaka entin'ilay verinao indray. Tena tsy ao mariny. Fantatro tsara lisy ny zavatra mety miandry aho. Nahoana no teren'ilay verinao? Ary naninona koa nefa lara ny teny tamiko de nitaria aloha taria? Fantatro ny lesy fa tsy andeha mihitsy lahy raha vao fantatra lahy hoe aty ny toerana hitondrako lahy. Fa ahoana zao Nory? Andao lisy maroso fotsiny aloha, taraiky be eto fotsiny tsy azony laterena amin'izany aho ka tsy maintsy manaraka zay lazaiko lary max. Mandeha any lahy raha andeha any fa za aloha tsy afaka miaraka amin'ny lahany mihitsy. Ataoko fa mazava angam'izay. Ka tsy tala ty basy ty. Ka anaraka moramora lasa. Fa ahoana zao maninona no ambana laminy basy iny? Andao fotsiny manaraha ela. Tena tsy napoziko lesy Nory. Fa ahoana inona ny tena tiany lahatongavana amiko? Inona ny antony? Midira laha fa zabe fantaniana eo Tena mba olo tsy vanina koa ny alahy ty. Midira lahy. Nory? Io izy misaotra anao Rafaely. Elandray sika vao tafahoana tafaverina somatsara ato trano eny ianao. De sahanareo ve? Ary aiza aloha Paoly? Ao izy ka efa sasa miandry n'ity olona ity ihany koa. Efa tonga eto anatry anareo izao. Ataoko kosa ngamba fa vita zay ny asako na izany aza mbola tadiavin'ny Paoly ianao ka. Eny fantatro zany, karamako ny mbola any aminy. Tena mpandainga taolinareo raha zany noho izy. Andao manaraha ianao manaraha aty de andao vonjeo ny efitranonao. De ahoana aloha fa inona no nambarany tamin'ny latany? Rehefa tena nanontaniako sy ny fotopotoro akaraka ny tokony izy aloha redala tsapa avy amin'izany fa tena verisaina tokoa le ry Ngeny za koa nge efa natsapan'izany ihany tena tsy tompony tenany izy ka rariny ihany raha misy tsy tadidiny zavatra ny tranga rehetra na ny tenany azany tsy fantany ihany keo Zay mihitsy ho efa nanao zay fomba rehetra nampitenena azy ny marina zay teto fa de zay ny afara tamin'ny fandosirana zay ka somary manahirakirana ihany aloha ny tady marina aminy de tsy nazona inona tamin'ny mihitsy zany la momba ny nasiany Andriamaritra tsy fantatry ny tala mihitsy hoa de amin'ny fomba ahoana indray zany zao no ampitenenana ny olo tena sarotra be mihitsy nge zany ny fotoana nefa ny tsy mandeha ihany
le izy netiko teny amin'ny station posiposy zao zay no ohatra mba nisy zavatra nandalo kely tao an-tsaina. Hoe ahoana marina aloha ny momba an'izany e? Tena marina le lazainareo fa nandalo teny tokory zareo. Ka teny mihitsy no nanomboka ny tantara fa tsy azo ny lava e. Ay, dia inona no nambarany tamin'lahy aloha ankoatran'izay? hoe naratra raha Marcel tamin'izay fotoana izay. Dia netiny taiza hono? Eo angeny tena olana e? Izay ihany aloha ny zavatra tsaroana hony. Sao dia mandainga ilay sisy fa efa mahatadity e. Ahoana no fahatsapahany lany resany rehetra tamin'izany aloha e? Tena tsy tadidy no nahatoky angely ty izy e. Tena nahatoky atateraka mihitsy izy hatreo ampahafantarana fa netiko ny verina taty amin'isany izy. Zaza mantsy eritreritra hoe sao dia tsy nety ihany ary zao fanapahan-kevitra ny retsinareo zao. Aleo aloha izy eo e. Aizany tsy teny marina izy rehefa mafy ny mahazo asika. Fa hono tokoa. Ahoana ho lahy? Sao dia tsy isy tia kosa ary aloha ny niaraka farany tamindra Marcel e. Ohatra ny fotoana maromaro ihany mantsy mipanga amin'izany. Izy mihitsy letsy izy mihitsy no niaraka tamin'ny farany talohan'ny tsy nahatsiarovany tena ka dia nahitana anazy teny amin'le trano rava e. Zany mantsy tokony ho fantany ihany raha Marcel rehefa tsy tadidiny ihany izay toerana sarahany zareo. Ka na ny anarany aza moa tsy tadidiny akory. Iza marina moa zany tena anaran'ity mpanty e. Na isika zany tsy mahafantatra an'izany e. Iza moa no ahafantarana an'izany? Iza amin'ireny anarana anaty karapanondro ireny no tena fiantso azy io? Ka karazany manampy antsika ihany aloha ny tsy fahafantarana an'izany. Kanefa raha tsy very tadidy izy ataoko fa mahafantatra izay toerana nasian'andra Marcel. Eny e, izay kosa aloha marina. Ka dia miara very amin'izany ny olona tediavintsika amin'izao fotoana izao. Izaho lesy tsy manaiky an'izany fa tsy maintsy miteny marina izy na hoela na maingana. Tsy manaiky an'izao mihitsy aho. Ka izy ane tsy ho azo toerena amin'izany. Na dia izay ran'le aza efa ohatran'ny reniny reniko. Hitako teo tokoa aloha izany. Tsapako tena tia kasitana anazy io mafy mihitsy le ahy. Fa ny zava-misy no manaka anazy amin'izany. Ary ny amin'ny lala moa izany ahoana? Fa ahoana tokoa aloha ny tena marina amin'ity niny antso an-telefona nataon'la iny e. Fa taiza no nahitany any lala? Tsy teny amin'le adresy iny fa taiza indray. Tonga mantsy dia teny ny vataniko dia tratrako teo zareo dia narahako moramora ka rehefa tonga tao amin'le trano lehibe izay vao sanaka an'ilio nandositra tany. Fa ahoana aloha no fahitany laza e? Mety mahafantatra zavatra amin'izao ve ilay sy lala? Tsy nisy nafen'ilio tamiko an'indrisany. Na izy keo aza tsy mino izay nambarany lala taminy ihany keo. Izany? Azo ny lantoka ve zany aloha? Marina lesy zany. Ka tsy maintsy atao haingana ihany ary raha izay fomba itenenan'le ty fa raha ilala aloha tsy onona amin'izao fotsiny raha ny fieritreretako azy. Marina tokoa aloha zany. Fa izao koa e. Ohatra ny manana ahy amin'iny lala iny mihitsy aka. Hoe? Sao dia mahafantatra ny marina ihany koa ary le sisy fa mody fanina. Raha zany ve lesy fantany tsy efa nanamafy an'ireny taratasy fandrahoana an'ireny izy. Ka nondra Marcel tsy eo amin'ny fotsiny mety hoe manaka anazy amin'izany moa. Asa, mety marina tokoa aloha zany fa na zany aza tsy afa-maina amin'ny zava amin'izao zany inge ty mpanty. Izay no tsy maintsy hitazonako an'io ato amiko e. Mahadrapiveriny saina raha oviana na raha oviana. Mbola asa be ao anaty asa ihany keo aloha ny amin'izany fa tsy moramora e. Fantatra la tsara ny zavatra miandrana amin'izany fa tsy moramora koa.
ataovy mihitsy izay fomba rehetra hitenenan'ny marina ry Paoly a. Eno a, efa manao an'izany angesika saingy ny sainy no voa aminy ka tsy afaka manoatra ihany. Ohatra ny jerenao sy topoana hanina atao trano ato fotsiny ioko, nefa na ny zavatra nataony tamintsika azy efa mafy. Ka zao aloha sa ve tsy omena sakafo izy fa avela ho faty amin'izao de ho very anjavany miaraka aminy zany ny marina, ary de tsy ho fantatrao ny toerana misy ny olona ho tadiavintsika. Ny vola rehetra zao very, ny olona ny tadiavina tsy hita, asa na nataony aiza na nataony aiza. Tsy maintsy mbola hiteny izy fa manany ianao finoany aza maika ohatran'io Tsy tsapanao mihitsy mantsy ny adi-tsaiko amin'izao Eny re, saingy tsy afa manoatra ho asika aminao Raha izao no mitory Paoly. Sao de mba tokony ho lazaina amin'ny polisy ihany ara ny marina amin'izao tantara izao tsy azo atao aloha zany Ka leony miandry fotsiny eto ako. Rehefa manadiady azy ihany ny polisy ka mahatsiaro marary avy amin'izany izy, mba mety ilaza ny marina ihany amin'ny farany. Lazaiko anao fa mifamatotra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany izao tantara izao ka mbola hanahirana ihany ny nanazava an'izany amin'ny polisy. Izay nge no tsy azonao Ka inona nefa ny manahirana amin'izany Za aloha tsy mimbikevitra amin'izany aloha De hitahiry dahalo atao trano ato fotsiny zany. Mbola manana trosany aminy isika ka tsy afaka manoatra azy eo anatrehan'ny manam-pahefana aloha raha tsy azotsika izay. Ka izy aza atao tsy mihevitra ny tena no mpanao ratsy akoriko. Raha tsy very taditsy ve izy aminao hanao an'izany mba manana tombony ihany angesika amin'izao ka aleo aloha tazonina amin'izao izy Eny ary, ny hevitra foana koa moa no aranako. Izany rery le ano mety amintsika. Ataovy ihany aloha izay mety rehetra fa tsy maintsy efara amin'ny filazana amin'ny polisy ny marina ihany izy ity rehefa tena tsy hita izay mampety azoko. Aza retolo reto zany de tsy mieritreritra ny amoaka amin'ity toerana ity mihitsy raha tsy milaza amin'izay hoe toerana nasiko an'izany raha Marsily zany tena gadraindry zareo ato mihitsy ny azy zany zany hoe mpanao ratsy azy zany ka tratra amin'ny fahamarinana amin'izao fotoana izao ka de tsy amelan'ny olona ny eritreritro nefa tsy manaiky an'izany na de very fitadidiana tokoa azy ohatrany tsy marina zany fa raha ny tena izy de retolo reto mihitsy nefa tena masika sy ratsy fanahiniko noho ny tsy fahitany an'izany olona zany no antony. Fa inona marina reny toy ny fandraisako amin'izany olona zany tsy azoko mihitsy ary mbola tsy fantatro. Tena veranjavona mihitsy zany ka. Eny fa ny zavatra mamaky aloha zany zao de hoe ahoana ndray moa ny fomba ahafahako ato amin'ity toerana ity, ahoana ny fomba ialako ato. Raha tia tadidi ny fitadidiako mantsy tsy maintsy manao izay fomba hivoahako tato amin'ity toerana ity. Inona moa ny fitadidiana hita amin'ireto rindrina efatra reto manakatra ato tsy maintsy mifanerasera amin'ny manodidina ary indrindra mitsabo ny aretiko ihany koa fa tsy afaka ny onona fotsiny amin'izao. Retolo reto anefa tsy hamela amin'izany. Tokana ihany ny azy ny zavatra ny rasany amiko de ny filazako ny marina amin'izay olona tadiavina izay. Zay hono izy vao hamela hivoaka ato. Zay vao tsaroko ny tena ny toerana misy azy. Aiza zany? Tenenao aminay aingana ny marina raha tia hivoaka ato ianao Eno vonina ny ilazany marina ngiahy Ka lazao anay ary ny marina aiza no nasiany landra Marsely? Andao fa misy toerana hitondrako anareo.
Fa izy zany fa iza ihany ty toerana itondrany lany aty andao fefahatselo atsy aty amin'ity toerany ity ve azonao antoka very Paul fa aty amin'ity toerany ity tokoa nitondrany azy ka io izy tena mitondrantsika aty koa so de mba misy hevitra pitaka ihany ny azy amin'izao zavatra ataony zao ka mangina aloha anao ry Lea tokony nentina nanaraka antsika taty ihany reny na manao miambina azy tany an-trano reny fa so de misy fivadian-javatra hafahafa tiako no rehefa ilay natsoka ny telefona teo ka efa iny an-dalana mihitsy izy ka fa efa hitanao ry ve nefa ty efa nazavaiko taminy teo ihany re ka tsy efa hitany ve fa iza le toerana Rafaely somary mitsofoka manaraka amin'ity elakelan-trano ity tsika moramora ihany fa aza mandeha maika ohatran'io andraso mihitsy aloha zaho ery aloha mihitsy ka eny tokoa avy elao izy aloha ilatsakafo voany zay de atoroy ana fotsiny lalana iny ihany re rehefa tonga ery aloha ery fotsiny no mivily tsy isy fantatro tokoa mantsy ny amin'ity lalana ity fa miandry irika kely fotsiny aty fandositra nyreto olo reto andraso amin'izay azo malaladalaka ery amin'ny kion-dalana ery ka namany la zany zao no efa miandry azy ato efa tokoa ry zalaka de zao zany no ataotsika rehefa tonga eo akaikin'le toerantsika ary andraso amin'izay atosika n'ity vehivavy ty de iny any lasa ary miala any ary andehanako iny fa lasa nandositra sakano iny re olona jery Paul aingany anao tena tsy tratrako tsony Emilia marina fa inona koa ary ty ataonao ty nitamatama fotsiny eo ianao tsy naposy tokoa nanosenanao teo finona fotsiny koa nataonao any arina any tsy mijeran'izay zavatra kasainy atao vao nahazo an'ity lalana malaladalaka ity le kary de tafaporitsaka ihany marina de atao ahoana indray zao no fomba nenjenany iny le ty andraso aloha avy eo anao re ny dala mantsy no mahita an'izany toerana nitondrany lala zany ko raha tsy mahatoky atsika iny azo antoka fa hitady any lala afaka ihany iny aloha iza no nakoketsaketsany asofaty-patoro any lahy eo tsy mety ko saka andraso aloha toizana ihany aloha nyty zany hoe tsy maintsy miverina any amin'le trano misy eny lala rehefa reto olo reto mantsy no olon-dratsy de antenako fa tena marina tokoa izay rehetra voalazany lala tena vadiko izy fa tsy manafiny izany tetika efa vaomana ny anonao re izay olon-dratsy niaraka tamin'ny Paul sy ny namany ka nanosorany fotaka ny Lea zay ny mariny tsy maintsy miverina any amin'iny trano iny azo de zao ihany ahoana ny mbola nahafahany nandositra ihany ka efa zany lazainy eto aminao zany ry Nory tokony mitondra olona ihany ianao ry zany ka zany efa nyteny olon-dratsy mantsy iny ka tena kinga tokoa ny amin'izany izay lesy no tena fadisona fa ahoana aloha zao no mba atratrarana an'iny fa tena mandeha ny mantsy ny fotoanako de aiza nefa no nalehany ka za mieritreritra hoe lasany amin'le trano nitondrany zany vehivavy zany anazy ngamba nisy sa ela mantsy nanara-maso an'izay toerana rehetra nitondrany io kaloha azy zany tamin'ny fotoana nahitany lazy ka sao de tokony any no vonjentsika aloha eny mizako mino fa tsy maintsy zay zao no ataony ka ndao lesy tonga de vonjena any fa ny fisamborana ninga zao moramora tsony fa marina tokoa ve aloha hoe tediavin'ny polisy ny zalahy iny taoriana indreny zavaniseho reny de ohatran'ny tsapa ihany zany tsy fantatra hoe iza no nampandreny polisy satria koa mantsy zao tsy atoky olona tsony izy
ka iny vehivavy antsony hoe laly iny sisa everiny fa ilaza amin'ny marina. Zaza efa nandainga taminy hoe olon ratsy mikasa mono azy iny. Ka izay indrindra ngy matso ahy. Fa inona marina koa aloha no tena hitadiavan'izany olona izany azy tao e? Ny zavatra azo antoka fotsiny aloha dia hoe tena mahafantatra an'ilay daly iny Kaline. Marina tokoa aloha izay e. Dia izay no hanomezako tsiny anao ry Paoly. Reny any teny fa hoe aleo izy entina any amin'ny polisy tsy nety ianao. Nefa izay ngamba ny zavatra nety indrindra. Ny mahadiso an'izay fiheveranao izay dia izao. I Rafaely tsy mbola matadity ka tsy fantan'izay tombotsoany amin'ny Ramarcely e. Fa ahoana aloha izy nitondra anareo taty izany? Ka tsy fantatra tsony koa izao izay tena marina Rinory a. Na tena matadity marina izy na nanao izay hevitra andosirana anay fotsiny. Ka andao aloha avonjena ry amin'ilay trano izy e. Fa raha voatratra antsika any iny dia manamarina izany fa tsy mbola miverina ny sainy. Izay ngamba ny tena marina. Andao tokoa ary fa mandeha ihany lera. Lala ode to tsy misy olona mihitsy ato zany. Fa aiza ry Lala tena tsy ato izy. Ohatray fa maninona koa raha ny trano ato zany to mikorotana ambony ambany any. Tena kaiza koa Lala ny tsy ato. Tena tsy azoko ihany koa hoe inona raha ny zavatra niseho teto. Ohatra misy feo mikorofotrofoka koa ny avy ato zany e. Ohatra ny hoe avatsy ambadika itsy armoara ray lehibe itsy. Andraso aloha fa eny to misy olona ato. Vojeo se. Fa inona no ataonao ato e? Vojeo e. Andraso aloha aisako ty armoara ty afahana mamoaka anao ato fa totery ato koa ianao zany e. Mavesatra koa nizy zany. Zay afaka ihany ianao. Sotra betsaka ry se. Mbola nanavitra afandroany ray se. Fa ahoana zao e? Ary to misy maratra be amin'ny tenanao. Fa naninona? Ny fanontaniako voalohany hoe izy ianao ary inona no ataonao ato trano lalato? Tokoa moa tsy mbola nambarako tamin'ny se hatramin'izay fa Ramarcely ny anarako. Inona? Andresy rehefa nahary ny anarako e. Tsy hoe taitra fa tsy vao zao no nandrean'izany anaranao zany raha ny tena marina. Tokony tsy ahataitra atsony tokoa nefa ohatra ny nahafaly ihany zao fahitako anao zao. Ramarcely ianao tokoa ve zany olona zany? Zany ny anarako. Ary mbola mamerina fisaorako an'izay ihany araky ny efa nataoko tamin'izay teo fa tsy voavaliko iry se vitan'izay tamiko. Fa ahoana e? Inona no tsy voavalinao? So nataon'izay ahy. Ka tsy azoko mihitsy. Fa soa ve ny nataoko anao e? Tena tsy olon ratsy tokoa se fa tena olon'Andriamanitra ka olona tsara zany. De valy amin'ny taranaka fara mandimbony se ane zao fietsika tsara taony se amin'ny mpiarabelona amin'se zao. Iara Marcely tsy azoko mihitsy zany. Fa ono tena tsy nanao ratsy ianao tokoa ni zany. Tsy nakatreriny ianao. Fa ino zany zavatra mbarany se zany? Izany no lazain'ny olona mantsy. Ary iny fa eny na izaza tsy nino an'izany.
Ny fangatahako amin'se farany de mba nihitondrano se aody any an-tranoko aloha fa tena melohan'izany nefa aloha de tena betsaka de betsaka tokoa ny tiako anontanianao raha ianao tokoa ny raha Marsily fa tsy mbola sandoka andray. Raha mbola misy zavatra tian'se ho fantatra, tsy tsara maka toerana azo antoka kokoa ve sika antika miresaka fa tsy azoazo eto. Ka tsy misy toerana azo antoka akoatran'ny ato tranoko indray ve raha Marsily ato trano lala moa no rano marina kokoa maninona hoe se? Eto ihany zany hoa fa defa vita sady miandry ny lalitsika. Fa hoany ivadika amiko indray ve se sa fa mivadika amiko azafady fa tsy tadidiko mihitsy mivadika aminao ahoana ary fa tsy hamonjy aho akory ny nahatongavany se tato amin'ity trano ity. Tena tsy azoko mihitsy fa ahoana ary zany, marina mafy raha misy azoko mihitsy. Tena tsapa tokoa zao fa niovy se de no mivola ve nahatonga ny se iovo ohatran'izany noho ny tsy fananany se ve? Tsarovo nefa ry se fa tsy mitondra makaizana zany raha misy zavatra fantatro mantsy ny fiainako, angamba mba fantatro any zay zavatra lazaiko. Raha misy teny nanafotoana tamin'izay voalazako rehetra de ilako tsiny aminao indrindra zany fa so de tsy ary aloha ty mahafantatra ihany angamba nanao io ary disy mahafantatra loatra aza. Tsy mahafantatra ny se fa matoky an'ny se fotsiny no ny fahatsoran'ny se sy ny vitan'ny se tamiko. Nefa zao ohatra ny tsapako fa mitady ivadika seako manjary miray tsimbakomba amin'le vehivavy iny ve? Fa vehivavy izy zany raha iza moa izy teo? Fa le olona nitondra tato amin'ity trano ty iza no anarany lazay se teo? Lala ve? Izy tokoa. Fa manino ny lala fa adino se sahady ary ve ny nampijaliany an'ny se reny mba tsy maty ary se ka ilala ve zany eno zay no lazaiko fa nampiova olona mivola se raha nanjary nanana fandraisana amin'ndray se fa angako tsy hoe vadiko lalaka. Maninona ka izany eny no nambarany tamiko ary so de mba tsy salama saina kosa ary se ty. Zay ngamba no mahafeny zavatra rehetra ka raha sitrako zany de mengava inao tanandro mihitsy aho ampitamberina amiko se zava-niseho marina momba sy indrindraindrindra momba anao fa tena fanina marina kofina tanteraka ka mety ho very saina fanorony indray ngamba raha izao no mitohy. Ka andao anga ansika se hiala tato ary de avy eo miresaka milamina raha mbola manana fotoana amin'izany. De naninona ve lose tamin'ireny zavatra niatra tamin'izay reny ka efa nolazaiko anao fa tsy misy fantatro aho aminao zay zavatra nanjoa zany tokoa very se ka ratsy zany ve irediredy ohatran'izao tena nisy fiatraikany tamin'izay tokoa ny fampijaliana raha izany noho izy hita amin'izao fa tena mbola tsy salamy se raha Marsily mba afaka milaza amiko zay tena anarako ve anao sy ny tahatarako ihany koa. Za tsy mahafantatra ny anarany se tsy mbola nanam-potoana ny resahana an'izany matsika nge maninona tsara haingana be avokoa ny fisehoan-javatra tamin'iny ariviny ka tsy nisy fotoana ny fampiresahana momba n'izany se de raha azoko tsara tsy mahafantatra koa zany ianao se tsy niresaka tamiko zay momba ny se mihitsy de ahoana fotsiny ara ny fankalalantsika raha izany noho izy de andraso aro tantaraiko an'se vetivety raha de tena tsy tsarony se tokoa marina zany meno anao ary Orsia andao etaingina tena tsy mandeha tsony azo tomoko fa tena efa hariva ny andro efa andeha anatitra posiposy mihitsy fa tsy afaka nitondranao tsony ka mba vijeo ary se vijeo fa misy inona no andosiranao misy manetsika aho fa ahoana zany miangavy amin'se mba hitondra hiala eto amin'ity toerany ity misy valizy feny vola ato anatin'ity meko an'se ty fa andao aingana fa reno zareo marina tokoa zany
misy olona tery miazakazaka reny manatona ty reny. Ainganareo fa iry amposiposy ry ejeo aingana ary azamelana aingaka aingana aingana ho aingana. Tsy maintsy miavina ato amin'ity toerana ity tsika aloka. Azon'izay antoka ve fa tsy tazany nandehanantsika tato? Tsy nahita antsika akory izy ireo ka. Ny posiposy tsony izao no tavela ary amin'ny arabe ary. Fa hono inona ny antony aninjyan'izy ireo anao ka? Nataondry zareo takalmaina ary zay. Takalmaina? Fa takalmaina ahoana? Nangatahan'ny vola be ny zanako tambony amitsorany aminy. Zany ve? Rehefa mianazo ny vola dia azony dia niova hevitra indray zareo dia nikasa amono ahy mihitsy aza satria zaho nahafantatra ny endriky ny lehibe an'ireo mpanao ratsy ireo. Tena loza zay mihitsy ve ny tena marina? Ka nisy fifanjevona kely teo nahafahako nandositra niaraka tamin'ilay valizy anankiray nisy vola meko an'se teo anakaiza ilay valizy zao? Ka le izy anga aty latsaka tary amin'ny fandosirantsika teo ary efa voarainy zareo. Netsasaka ny vola nefa no any. Zany vera Marsily dia verivery zany ny vola. Ny vola aloha iny tsy dia olana loatra fa afaka manome an'se indray zanako any manan-karena be. Ka mety zay koa zany no antony nakany keriny ianao raha izany ko. Zava-doza ry se. Sao hoe raha izany tsy afaka mijanona eto maharitsika fa tsy maintsy ho hitandry zareo ty any ty lobolobo efenantsika ty sy anao amin'ny farany ka andraso eo aloha vetivetika anamarinako na efa lasa lavitra zareo na mbola miodiody any ivelany ihany koa. Eny ary se aza metsiketsika eo anao kely teo tokoa nefa se dia efa nirota amin'ireo jolay no nitsenany se tamin'izany ka sady nanontany izay toerana nanafianany se izy tamin'izany nandaroko an'se faran'izay tratry ny heriny mihitsy na dia hitako azy zany tsy afaka nanao ninina namonjenany se rehefa samy variana teo ry zareo dia afaka nandositra ihany ka niatso polisy teo amin'ny toerana akaiky no nataoko. Mahagaga dia rehefa niverina avy any niaraka tamin'ny polisy rola dia efa tsy nisy ninina tsony teo. Tsy teo tsony se ary tsy tratra teo tsony koa rejila. Ka nety ny taizary ahy nisy taratasy kely ty latsaka teo hitako tsahako naseho amin'ny polisy izy ty. Fa inona taratasy misy ny adresany se angamba. Zany ve? Dia ilay trano nifakahitantsika se teo zany raha izany ange ny marina dia tranoko ve zany iny? Eny se dia inona nataonao tamin'izany ka? Nandeha nijerany se tany amin'ny toerana io voamaly zany fa tsy nahita ny se tao. Le vehivavy lehibe ny mpanao ratsy io nefa tazako taty ivelany dia tsy sanitsofoka tao aloha fa noroany verenako tao inona hitany se iny. Za efa tena nanamafy hoe maty se. Ka tsy azoko hoe inona moa zany ny antony efenanao tao ambadiky ny armoara tao ka? Ka neveritry fa olon-dratsy se dia zay ny antony. Zay ny zavatra ny sery se tena mbola maizina amiko aloha ohatra ny tadididiko izany fotsiny tokoa nitondra olona tamin'ny posiposiny tsoka mafy. Dia taiza foana se raha izany ka zay mihitsy ny tsy azoko angamba zany tratra n'ireo lehibe any jolay any tokoa. Fa hoana? Noho ndray ary aloha ny tantarako taorianany natserovako teny dia zany no izy ka mbola tetiavin'izy ireo hatramin'izao tsika miteny izao.
de ireo olona mpivady ireo zany no nitazona ny se? Eno ny aty nitazonany ahy de noho ny tsy fahitananao ngambany. Orzea ka zanako ange ireo maninona tsara? Zanako Lea. Tena tsy azoko mariny zanako ho Lea, tsy mandaika an'izany am'se ka inona raha ny antony anagadrany ahy asa ny hevitra ny se olon-dratsy angamba izy, ary taizako ary ny nahitany an'se. Raha Marsily tsy fantatro izy ireo tsy mety milaza zava-niseho marina. Fa hoana ary zany? Tena tsy azoko mihitsy. Ka andao ary se andeha ho any aminy sika. Ohatrany tsy mbola resinao lahatra ka. Fa hoana ihany se ty? So de mba mandangy ary ianao io. So de mpikaraman'le Asipôly ohatran'ny Noro ndraika manao zay fomba hitondrana ao anatrehan'izy ireo fotsiny. Fa izy ireo ihany ny tena olon-dratsy am'izao tantara zao Tsy misy an'izany se fa ise zany teo saika hitady an'io lala io. Izay tokoa no antondehako teo fa lazaiko anao. So ihany fa niona tamiko se raha izany no izy. Ka andao se na izaza nge efa ela tokoa ny tokony nandeha nody tany amin'izy ireo, fa noho ny fitadiavako an'se sy ny alaheloko an'se manokana no antony keroako an'se ndray, za mantsy no nampiditikizo an'se. Fa ahoana aloha ny tena azahoako antoka fa raha Marsily marina ianao omea porofo aloha. Porofina ny tadiaviny se? Asa ny karatra ohatra. Ny karatra tsy aty fa andao se tsy olon-dratsy akory fa madiko izy se. Zanako. Fa ahoana zao inona no iarahany dada amin'ity olon-dratsy ty? Hita fa olon-dratsy ahoana tsy olon-dratsy zany io akory? To miaraka amindray ianao, nefa tsy izy ve kory ny lehibe an'ny olona nankakeriny anao ka nitady vola be tambiny taty aminay so ihany aloha fa tratranay teo amin'ny toerana iny izy tsy hainay izay nahazo azy fa izy efa tsy natsiary tena teo no raisinaiko. Fa ahoana ry dada? Inona ny mbola iarahanao amin'ny any olon-dratsy ange io Diso zany fieveranareo zany raka izy tsy olon-dratsy akory ty tovolahy ty fa izy no nanavitra. Maninona? Raha tsy izy tokoa dia angamba tsy fantatra tsony. Be tsy afaka ny onotra zao tsony sika. Tsy misy azoko se lazainao ry dada. Ieno tamin'ny alina voalazany fa anomezana azy ireo niny volony tokoa no niseho ny fivanjevony nanaraka ny toromarika nomen'ireo jolahy zay ary nanomeny vola azy ireo ka teo amin'ny fotoana izay tokony amitsorana anao no nisy ny fifanjevona de to nifanenjehana tany ianao fa inona tokoa no niseho na de efa azony tokoa aza ny vola zay menareo azy de tsy nanan-kevitra ny hamotsitra sy amela ho velona reo jolahy reo. Eniko ny resaka an'izany zareo ka tamin'izay nisy irika na ahafahako ny difo teo aminy ka namonjeny le zazalahy ty ahoana tsara izany ho mpitarika posy sendra nandalo teo amin'ny toeran'io izy zany raha ny filazany de niangaviako hitondrahan-dositra zay no nahafahako. Taoriana izay de nanaraka an'le fifanjehany zay ary niafaratary amin'le toerana misy lobolobo-tary ka tao no nahitanay ny olo io izay noverinay tokoa fa anisan'ny lehibe andalo naratra ny polisy ka tareko teo amin'ny toerana io ka de nentinay nanaraka anay taty an-trano taty. Zay zany tsy nahitan'ny polisy azy teo tsony. Taorian'ny tondranareo azy zany ange vao tonga teo ny polisy Tsy izany mihitsy nefa ny zavaniseho fa nisy olona roa reny nandaroka azy teo ary voana nato an'izay de lasa ry zareo nilaza fa hoe polisy ka hisambotra an'ireo izay mbola nandositra. Tsy izy zany anaka fa anisan'ireo dahalo no nikasy tanana azy. Zahay sy ny polisy tsy nahita ninona teo tsony ary le zalahy ty zany amin'izao de milaza fa tsy mahatadidy an'izany rehetrarehetra zany. Hay ve ka zany no zava-nisy? Nolazainy ihany zavatra nataonareo azy zay tsy tena tsy mety mihitsy. Ka zay very dada nafantatra an'izany Ka zay koa nge tsy nanao inona azy akory tsy nakasy tanana azy mihitsy zay. Nambananareo tamin'ny basy izy zany satria nieritreretinareo fa isan'ireo jolahy. Basy kilalao nge ty ry dady na ty anaty na nan'ny Noro de samy basin-draza tokoa nentinay nampitahorana ny jolahy. Ka raha tena jolahy tokoa ve izy tsy ahafantatra fa tsy basiny ianareo?
Fa efa tafaverina soamantsara aloha dada dia efa afaka ny teboteboko e. Tena nitomany foana ngiary dada e. Nalahelo anao tokoa. Ary efa tena ratsy mihitsy aza ny eritreritro. Eny anaka, na izaho koa aza faly mahita anareo zao. Fa na izany aza ny tena jolady tsy mbola tratra kory, fa mbola miriorio any amin'izao fotoana izao. Ary nambaran'le zazalahy ty fa niona taminy izy zany. Marina tokoa zany e. Dia ahoana aloha no fomba atao anatratrara anazy e. Ny vola aloha zany iny aloha efa tsy misevitra tsony e. Mbola mikaroka fatratra zareo amin'izao fotoana izao, ary indrindra ihany koa fa mitady izay misy an'le zalahy ty angamba. Marina zany. Tena fona re zay se tsy nafantatra mihitsy izay ka zany no anton'ireny e. Mazava amiko zao fa tsy olon-dratsy fa tsy mbola fantatro foana hoe iza marina moa ny anarako, ka mba misy aminareo ve milaza mombamomba ha? Allô, ahoana lesinao re? Le vehivavy nambarany lahy iny no tazana lamiditra ao amin'ny otrany io? Ay ve? Ka izy lesy efa tonga aty amin'izao fotoana izao Eno efa ty ihany koa data ka. Mbola tantara lavabe ny amin'izany fa zao io vehivavy io dia isan'ireo jolahy anakakerina ny rafozako letsy ka mety lahy polisy aingana zao dia zao Eno efa voamarina lesy ny amin'izany aingana lahy efa tafiditra ao anaty vofy izy zany koa. Fa ahoana zany se? Angamba le vehivavy lehibe andreo mpakan-keriny zany ny tazanonoro ny tsofoka atao amin'izany trano zany. Tranon'le zalahy ty zany, ary tena miandry an'seho izy. Ka nisandoka ho vadiko ihany koa izy zany raha izany ko. Nanararoatra ny fahaverezan-tsaiko raha izany no izy. Namako ihany tokoa izy nefa nanararoatra ny fitokisako azy laly. Lala, tena tsy vanindry. Aika nisy an'izany fikasan-dratsy zany tao anatin-drihatra amin'izay. Aleo ho tratra ry gadra any. Asa aloha ny anareo ny olana vaovay ihany fa ny fitadidiko hatro amin'izao nge dia tsy mbola tafaverina amiko foana izy ary ka raha-mpanondro maro no nandalo teo ambany masoko ka tsy fantatro tsiny hoe tsy fantatro marina iza Ireny karatra marina fian'oro tamin'ny seriny dia nentina nandrebilebe nasainy se fotsiny. Zany ve? Nataonay mba ilazany se aminay marina. Voatery tsy maintsy nanao an'izay fomba rehetra mihitsy mantsy izay mba ampitenana ny se rehefa natsapa fa very ny fitadiany se vokatry ny dariko izay nazo an'se. Zany tokoa ve? Eno se ve tsy mijery zavatra kara-mpanondro sandoka avokoa ngereny na dia nilarana aminy aza tsy mitombona mihitsy efa nidoranay moa izy ireny Te ahoana ary zany? Ilala koa ny nampiseho taratasy ahy ary tamin'izany fa doara no anarako. Aiza le taratasy? Andrasony mbola voatahiry aty ka. Ka zay no mety ho marina raha mifandinihako azy. Taratasy avy ao an-trano se ihany tokoa ihany zany. Fa aiza zao le izy? Andrasony ty le izy. Mety marina ty se nefa raha tsy mandry ny sainse dia amarino ihany aloha doara. Doara zany ny anarany se? Doara? Dia inona ho ny lesy ny tena marina amin'ny tantaran'ny lahatany aloha tany ry doara-pitarika posy? Mety ho tadidiny lahy ihany ve? Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Sederana Antenaina Rabe Arnala. Tantara nampitondray ny lohateny hoe iza ary ireo nanome aina ny tantara Iolsiliva miaraka tamin'ny Faly, Regis, Bruno ary Hervé.
Bruno Rakotomalala no nandray feo, Anjaroliva no nanatotosy.